La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartTop. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartTop. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Amin'ity anio ity ny andininy faharoa amby roapolo amin'ilay volavolan-dalàna ifeny sy fividianana sy ny fitsapahakevy-bahoaka amin'ny ankapobeny no anaovana fanadidina. Samy tonga namaly ny antso ireo mpiasam-panjakana izay mivondrona ao amin'ny SSM tamin'ity androany ity. Teo amin'ny fitsarana anosy izy ireo nanao etsika fanairana amin'ny fanjakana. Ny aratsy ny kalitaon'ny lafarinina amidy eto amintsika tato anatin'ny volana maromaro izay hoy ireo mpivarotra tamin'ity androany ity. Tsy mifanaraka intsony ihany koa amin'ny daty voasoratra amin'izany. Tsy voafehan'ny mpitondra ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy toa ny ao Toliara. Mpitarika posy 13 voasambotry ny hemorrhague ny maraina teo. Antony tsy faly izy ireo noho ny tsy fahitana ny tompon'antoka ilay famonoana vehivavy iray. Maresaka iraisam-pirenena, laza ny vonina andrean'i Kim Jong-un i Donald Trump ny volana May ho avy zao. Ny conseiller national sud-coréenne amin'ny fandriam-pahalemana no napafantatra izany. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy Sanoara anaraka ny fampalalam voankoly TV hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia amin'ny ity anio ity ny andininy faharoa amby roapolo amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fividianana sy ny fitsapahakevy-bahoaka amin'ny ankapobeny no anaovana fanadihadiana. Iandro Rarson. Ambaran'ny andininy faharoa amby roapolo amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fividianana sy ny fitsapahakevy-bahoaka amin'ny ankapobeny fa raha tsy voasoratra ao anatin'ny lisy mpividianana ny olom-pirenena feno 12 taona iray dia manana 10 andro izy taorian'ny nanaovan'ny fokontany peta-drindrina sy lisy mpividianana anao fitarainana raha afaka manome fanazavana mazava ny tsy nahateo an-toerana azy nandritra ny fanitsany. Raha ny zava-misy any anivon'ny fiarahamonina, mazana ireo ray aman-dreny efa misotro ronono no tratra ao an-trano sy ireo mpanampy ary mpiambina tanàna. Ankoatr'izay, dia ireo tsy anasa no mijanona ao an-trano. Ny ora isokafan'ny biraom-pokotany sy ny fandalovan'ireo mpanao fanisana nefa mazana amin'ny ora fiasana. Tsy misy izany rehefa faran'ny herinandro. Inona ihany koa izany eto amin'ny tsy andininy faharoa amby roapolo ity? Ilay fanazavana mazava azo omena ireo mpanao fanisana. Tsy noverin'ireto namolavola ity rejaten-dalàna ifeny fividianana ity ve fa zo fototry ny olom-pirenena feno 12 taona no mifidy. Anomboka raha-pitso ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa. Andinin'ny parlemantera ireo lalam-pividianana ife ny fividianana ireto. Fandanin'ny mpanara-baovao maro ankehitriny ny hoe ho ampy ve ny fotoana andinihan'ireo parlemantera ny andininy tsirairay takina amin'ireo fandiniana sy fandaniana lalàna fehizoro toy ireto lalàna mifeny fividianana ireto. Maro loatra ny mifanipaka ireo andininy ao anatin'ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana ireto sy tsy mifanaraka amin'izao fototra amin'ny fe ny zon'olombelona ary ny demokrasia. Nampafantatra ny IEM sy niona tamin'ny vahoaka Nambilobe omaly valomartsa ny filohan'ny tetezamita Iandro Rajoel. Vahoaka marobe ny tonga namaly ny antso fanadina. Vahoaka marobe no vaniaona tamin'ny filohan'ny tetezamita omaly valomartsa tany Ambilobe.
fotoana izay nanararotany nampita ny hafatry ny vady ny hoandro vehivavy malagasy no ny andro ny vehivavy ny 8 martsa. Tiako fantanareo fa matoa tongeto dia nampitondra hafatra tamiko izy hoe matsiaro anareo ny mialo vadiko ary tsapany fantany ny zavatra iaina misy ny vehivavy isaky ny tokantrano matsiaro manokana anareo vehivavy rehetra izy amin'izao andro 8 marsa izao ary indrindra ireo izay miaina ao anatin'ny fotoan-tsarotra misy ny fiteny malagasy miteny hoe be kibony izay mitelik'afatra ka misy afatra lehibe nampitondrany ahy tianareo re ve zany afatra nampitondrany ahy zany tianareo re ny tanolona dia angovo madio azo avy amin'ny faly na ny mangahazo ary indrindra miaro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay indrindra mitetika asa voiziko ao anatin'ny andraikitra izay sahaniko amin'ny mahafoan'ny paisy fantenako izay fivondronan'ireo firenena afrikana miaro tontolo iainana koa ampitiavana sy ankafaliana no ilazako aminareo fa eto Ambilobe no atsoro ny usine voalohany amin'ny dedikasantsika izay amokatra izany tanan'ny izany. Nandritra fotoana eo ihany koa no fa nampanantenainy filofo hampanorina ny IEM fa ampindra ny ben'ny tanàna Ambilobe amin'ny fanamboarana ny lalana. Raha ny taraina taminy dia noho ny aratsy ny lalana ity ben'ny tanàna ity. Ianao monsieur le président de la Réunion paradisa kely Ambilobe. Hita fa tena fotaka izy monsieur le maire ary na tomobile aza mitsoboka amin'anaty rano ka zao monsieur le maire amin'ny herinandro ianao alefazako bule strax anamboatra ny lalan'iny aty. Voasantatra Ambavarano ihany izao dia ny filoha Rajoelandry tany Ambilobe izao ho fampahafantarana ny IEM na ny initiative d'émergence pour Madagascar fa ho teteziny avokoa ny distrika 7 eto Madagasikara ampahafantarany ity tetikasa iarahan'ny sahala amin'ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka ity. Araka nitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia samy tonga namaly ny antso ireo mpiasam-panjakana izay mivondrona amin'ny SSM androany teo amin'ny fitsarana anosy izy ireny nanao etsika fanairana amin'ny fanjakana fa dia Mikael Ramarola. Fanapahana karamatsy amin'ny antony tsy fanarahana ny didy amandalana mamaritra ny mpiasam-panjakana tsy fanomezana ny vola tokony ho raisina amin'ny fisotrondronono apahany amin'ny fitakiana mila vanaingana ireo rehetra ireo ho ny fanazavany teo anivon'ny SSM io maraina io. Ny hetsika moa zany dia hetsika fanairana ny atao tsy hoe sanatria anakorotana akoriny fa ny hetsika zany dia fanairana fa mila ampidinina ny vidin'ny jirama tsy zakan'ny olona tsoa no vidin'ny jirama io. Ny mpiasa ny karaman'ny mpiasa mila ampiakarina fa miakatra zay tsy izy ny vidim-piainana. Ny fonctionnaire moa dia mitady le hoe alignement grille indiciaire dia fanairana ho an'ny tompona andraikitra. Matoa ianao tompona andraikitra nomeny vahoaka fahefana dia andray andraikitra tsy hoe ny anana fahefana fotsiny fa ho tompona andraikitra koa amin'ny fahasahiranany vahoaka sy ny fahasahiranany olona manoloana zao vidim-piainana miakatra zao ka dia raisy ny andraikitra reo ry tompona andraikitra isan-karazany fa aza variana anaovana valomarsa fotsiny sy anaovana propagande ry volam-bahoaka to. Nampiakapio an'ireo sindika ny mpiasam-panjakana ihany koa ny fanaovana tsinotsinona azy ireo sy ny fandrirarirana raha toa ka manao ny fitakiana. Fanazavana mazava amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka ihany koa no tokony ataon'ny fanjakana. Ny akamarony zao raha ohatra retraite ianao tsy azo ny installation de retraite. Ny mpiasa fonctionnaire zay mandeha affectation tsisy mahazo
ny frais de déménagement zany zavatra zany nefa ny zavatra ao anatiny didy amandalana manan-kery ny remboursement des frais médicaux zara raha mahazo zavatra ohatran'izany ny avancement zany bloqué ny takinay amin'ny fanjakana zany mba hitondra fanazavana ry zareo amin'ireo zavatra reo aloha dia aussi zay hoe fa ianareo ve jamba tsy mahita fa tsy mety ny zavatra ataonareo dia avy eo mbola ilaza fa zay mipanakorotana fa raha ohatra nareo manao zavatra mety zay milamina ny loi de finance mikorotana ambony ambany ary io loi de finance ihany koa mbola milaza fa hiakatra 15% ny karaha mampiasa mpanjakana aizy zay 15% zay rehefa avy eo nefany tonga avy any ny ARMP manao etana marché public na fourniture miopapana lazaina fa misy 10-3-0 mihoatra aiza ny fampiakarana ny karaha mampiasa mpanjakana aiza ny fanaovana ny avancement aiza ny indemnité d'installation à la retraite zany rehetrarehetra zany no takina eto fa tsy hoe fanonga-mpanjakana zay fa ianareo niongana ho azy eo rehefa mbola io ny tohizanareo tonga tetsy anosy avokoa ny solotenan'ny mpiasa mpanjakana isan'ny tokony isan'ny iaran'izay tsindry azo lena izay ataon'ny fanjakana tao ny syndicat-ny mpampianatra pikaroka ny syndicat-ny fananatany ny syndicat-ny mpitsara sy ny maro hafa isy aoren'ity hetsika ity ny fivorim-be izay anapahan'ny mpiasa mpanjakana maro izay mivondrona ao anatin'ny SSM ny hotohan'ny hetsika izay amafy raha ny fanazavana trany aorian'ny faharoambiroapolo ny volana martsa izay anaovan'ny CCS Fivorimbe no ho fantatra ny anoizana ny fampianarana sy ny fikarohana ataon'ireo mpampianatra ankoatra ny fanomezana ny tampikarama-n'ireo mpampianatra misotro ronono nanomboka ny taona 424 mitaky ny fampitaovana ny mpampianatra rehetra ihany koa ny CCS fanampanazavana. Misy olona notsongaina vitsivitsy nampiarana azy io taty aoriana moa zany tsy nanaovana évaluation scientifique ny assistant de recherche na ihany koa ny maître de recherche ka izay ny takiny ny mpikambana ao anatin'ny CSS mba ampitoviana torosy na miaraka anaovana évaluation scientifique na tsy miaraka anaovana évaluation scientifique ny fiangarana na ihany koa ny fanomezana tombondainy ny hafa manoloana ny rehetra dia tsy azo ekena velively satria taratry ny tsy fanaraha ndalana zany ary ihany koa ny tsy fitoviana lenta. Nandritra ny fanatanterahana filohan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara ny hetsika fanerana ny arahany tamin'ny SSM nisy nandefa bomba mandatra dranomaso ny fiaran'ity filohan'ny SMM ity tsy ireo mpitandron'ny filaminana no nanatanteraka izany raha nambaran'izy ireo mampera-pantaninina nefa izany iza no manana bomba mandatra dranomaso eto amintsika ankoatra ny mpitandron'ny filaminana anjasana ny fisokafan'ny fanadinina mahakasika izay raha izay. Nanoizatsika ny vaovao dia volavolan-dalàna enina amin'ireo voarakitra tamin'ny lahadinika ny anteny mera-pirenena no lany tanatin'ny fivorinana tsy ara-potoana voalohany teo. Izy kosa ao anatin'ny fivorinana tsy ara-potoana faharoa izay hanomboka rahampitso ny adevitra mafana mahakasika ny fandiniana ny lalam-pifidianana raha nambaran'ny solombavamboaka MMM fanadiny Fezora Valy. Iroso amin'ny fivorin'ny Biraomaritra sy Filoham-Baomierana eo anivon'ny anteny mera-pirenena Rahampitso Sabotsy. Izy ireo izay hiatrika indray ny fivorinana tsy ara-potoana faharoa amin'ity taona ity izay aharitra no 12 andro. Aorian'izay ny fandaniana ny tety andro. Ibana ao anatin'izany ny fandiniana ny lalam-pifidianana izay feno 12 andro ny nanoloran'ny governemanta teny amin'ny ity androm-panjakana ity. Hita sady nitetika an'liana kandida hafa ao anatin'ireo volavolan-dalàna fehizoro mifeny fifidianana ireo raha nambarany solombavambahoaka MMM. Betsaka zany ny solombavambahoaka ato amin'izao mahita fa misy volavolan-dalàna manilika olom-pirenena hilatsaka ao anatiny. Ohatra hoe amin'ny solombavambahoaka zany tsy maintsy atolotro, tsy misy mahazo manao indépendant tsotro zao sahala mahazatra teo aloha, fa tsy maintsy atolotro olom-boafidy 10 ny olona anankiray hilatsaka solombavambahoaka amin'ny tsy miankina na atolotro ny association vao afaka milatsaka. Nefa ny olom-boafidy anankiray tsy afaka manolotra olona anankiroa, isan'ny hampisadevitra zay. Dia misy koa bulletin numéro 2, ankoatran'ilay bulletin numéro 3 efa mahazatra teo aloha eritreretina hoe manilika lalàna manilika ary
tsy ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay malalaka hirotsaka handray anjara amin'izay fifidianana izay. Tahaka izay ihany koa ny mikasika ny volavolan-dalàna fehizoro mifehy ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy ampy raha ny fanazavana ny fotoana natanterahana ny fampelezan-kevitra 30 andro amin'ny fihodinana voalohany ary 7 andro amin'ny fihodinana faharoa. Afanaraka izany ny ady hevitra amin'ny fandaniana ireo lalam-pifidianana ireo raha ny fanazavana. Eo amin'ny filoham-pirenena dia olom-boafidy 50% no manolotra kandidat tsy miankina izay voazo akena. Izay zany isan'ny hita ao anatin'io lalàna io. Dia ny fampelezan-kevitra na ahafahana mitety province anakenina fotsiny efa sarotsarotra ao anatin'izay 7 andro izay. Nefa fotoana mbola andraisan'ny vahoaka malagasy fanapahan-kevitra isafidy izay filoha hitondra azy. Izay zany azo hitarafana fa tsy maintsy misy ady hevitra ary ady hevitra azo lazaina hoe mafampana anatin'ny assemblée sy amin'ny fotoana andaniana izany ao amin'ny séance plénière. Mikasika ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany izay ny farany androany kosa, volavolan-dalàna 4 amin'ireo voarakitra tao amin'ny lajiniky ny antenimieram-pirenena no lany. Volavolan-dalàna 3 kosa tsy afaka nentana teo anatrehan'ny fivoriam-be noho ny tsy fahavitan'ny assemblée. Lalàna izay tokony hiditra amin'io fivoriana tsy ara-potoana faharoa io. Voakasika amin'izany ohatra ny mikasika ny ressources des collectivités territoriales décentralisées. Fahadisoana eo amin'ny firafetan'ny commune sy ny anara-pokotany mandrafitra ny commune raha ny fanazavana no antony ny anemorana ny fandinihan'io lalàna io. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ihany ankilany raha ny fomba fiasan'ny antenimieram-pirenena hatramin'izay no jerena. Misy amin'izy ireo manampiniavana marina hitsondra izay ady hevitra izay ampandaniana lalàna ara-dratiny sy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Misy ihany koa anefa ankilany ireo manara-dreny rano sy mivadika palitao ka mandray ambolony ary manangan-tanana fahatany mandany ireo lalàna tolotry ny gouvernemanta rehefa nahazo tambony. Lalam-pifidianana nefa izay ankinany ny fiainam-pirenena sy ny hoavin'ny vahoaka malagasy latsaka ankaterena ankehitriny. Andrasana ary arahana akaiky ny fizotran'ny fandiniana sy fandaniana ireo lalam-pifidianana ireo. Ny farany androany raha tsy ahivana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany nataon'ireo parlemanta ary hanomboka rapitso ny fivoriana tsy ara-potoana andian'ny faharoa. Mahakasika ny raharaha hosina harofa kosa indray dia totosa androany ny raharaha-pitsarana amin'izay raharaha izay nivoaka ny efitra amin'ny-pitsarana ny mpisolo vavany hosina harofa amin'ny faha 13 aprily izao kosa nivoaka ny didy. Faradiny io nasaina. Notanterahana tamin'ity androany ity ny fitsarana ny hosina harofa fa ihany koa ireo izay nitory azy rehefa tsy afa-po tamin'ny didiny voaka ny volana novambra 17 Tsy niatrika hatramin'ny farany ny mpisolo vavany hosina harofa saingy tsy fantatra ny antony nivoahan'izy ireo. Tonga ny mpisolo vava anankiroa izay hoe niaro an'Andriamatoa hosina harofa nefany rehefa tamin'ny fotoana mara afara moa izany dia se déconstitué indray fa hoe tsy hiditra ao anatin'ilay dossier zany izay nandeha teto amin'ny cour d'appel. Zany tsy afaka hitena, tena tsy afaka hitena satria tsy zany nanao an'ilay saisie. Fa fitsarana mahalala satria opelatana ny dossier izy mahalala hoe hitena ve fa izay zany aty amin'ny fiarovana dia mangataka izay ho an'ny tombotsoan'ny olona rovanay fa fitsarana mandinika d'après ny dossier opelatanany. Raha ny fantatra amin'ny 13 aprily izao no hivoaka ny didim-pitsarana no totosaina tamin'ity androany ity. Miandry indray ny famoahana izany didy izany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia amin'ny aratsiny kalitaon'ny lafarinina amidy eto amintsika tato anatin'ny volana maro izao hoy ny mpivarotra tamin'ity androany ity tsy mifanaraka intsony ihany koa amin'ny daty voasoratra amin'izany. Faradiny mianta randrianay. Mora simba ny aratsy kalitao. Izay raha fehezina no nambara ny mpivarotra mikasika ny kalitaon'ny farina paritaka sy amidy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy ampy herinandro ny faharetany ankehitriny raha toa ka miankina amin'ny daty voasoratra eo amin'ny fonosany teo aloha. Vokany voatery mampihena ny entana ilaina ireo mpivarotra hisorohana ny mety ho faty antoka. Mipetraka androandro dia mivadika miaratsy. Ina mipetraka raha miterana maimena ambany ena nametrahana tsy simba zany iny na mipetraka tapa-bolana ary tsy simba zany. Fa tsy afaka makabetsaka an'io satria ilay simba. Izy raha tonga taminay ara dia lasa mivaingana io raha voabetsabetsaka nalainy dia mivaingana ny lafarina. Raha fa sendran'izay mihitsy lafarina mivaingana. Hatrana potony mihitsy tamin'izay dia mbola voatery maniva an'izay jerena ny datiny nefa mbola tsara ny datiny. Resy manao olona tsy apaka lafarina ataony.
ohatr'izao foana lafarina laina tao mety hatramin'izay nety foana fa amin'izao la tsy mety aminazy le lafarina fa mivady petraka zany simba le entana atao aminy ohatra hoe manao gâteau na moro zany dia mivadika le izy lasa amin'ny olona le entana be tena tsy mandeha tsony lafarina fa hatratra mbola tsy hitako izay hoe ministère miveranety eto hatramin'izay eny misy le manara-masana le daty nentina zany efa nisy any fotoana efa ela ankoatra ny faratsiany kalitao mirongatra ihany koa ny fiparihan'ny entana lany daty natratrarana ny lafarina 20 taona lany daty ny alarobia lasa teo tao Matony. Raha ny fanazavana tafiditra teto Madagasikara ireo farina tratra mikasianana midy manerana ny nosy ireo ary nanana tota taratasy na certificat de consommabilité ny tompony entana nisy tamin'ireo lafarina ireo no nikasiana ho soloana fonony. Hatreto tsy mbola misy fiantraikany amin'ny mpivarotra ny masaka avy amin'ny lafarina toa ny mofo io kalitao io. Aty aminay aloha zany tsara foana angambany sarana fa tsara foana lafarina anay eny raha sendra hoe ratsy angamba izy dia mitambaingambaingana fa nefa tsy dia misy an'izany ety tsisy an'izany mihitsy zany ety zany mampametra-panontaniana na ny mpivarotra na ny mpanjifa ny fidirany entana eto amintsika sy ny fanaraha-maso izany. Tsy fantatra mazava ihany koa ny antony mahamora simba azy indrindra ho an'ireo izay tsy lany daty. Manamafy ny fifandraisana ara-toe-karena amin'ny Afrika indrindra amin'ny Madagasikara sy Japon nisy ny valan-dresaka natao tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity mahakasika izay nisongadina tamin'izany fampandrosoana ny fanabeazana sy ireo tetikasa maro samihafa. Fanadina tanjona vaovao tratrarin'ny Japana aty Afrika ny ahatonga ny Afrika ho mafy sy matanjaka ara-toe-karena indrindra i Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny fampandrosoana ny fanabeazana, ny fanamboarana foto-drafitrasa toy ny tetikasa momba ny lalana, ny fanitarana ny fianaran-tsambaotao masina, ny fambolena sy ny fiompiana eny ambanivohitra. Ireo no votoatin'ny famelabelan-kevitra na ranadihevitra nataon'ny profesora Katao Kasadaroa, profesora iraisam-pirenena momba ny toe-karena niarahana tamin'ny ambasady Japana sy ireo mpiara-miasa ary ireo mpiara-miombonantoka izay nitotosaina androany maraina tetsy amin'ny ministeran'ny toe-karena Anosy. Manamafy izany ny ministry ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana eto amintsika. Fa le fanampiana zany tsy tonga anafoana ny mahizan'le firenena fa le fanampiana anatsara zay lalam-pampandrosoana zay fanifaritana le firenena anankiray. Dia noezana zany moa ty zavatra ataontsika ty ho anasaina ho lafa ihany koa, misy manam-pahaizana malagasy efa nasaina, misy manam-pahaizana afrikanina vitsivitsy ho avy ary ny atao ihany koa na faritra rehetra any mba ahafany rehetrarehetra manana sehatra miresaka ny tontolon'ny ekonomia fa ny safidy ekonomika dia safidy politika. Lazaina fa mitombo ny ari-karena fahobe nefa ny vahoaka miamahantra trany indrindra tao anatin'izay efa taona mahery izay. Tsy ny fekinan-doha amin'ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka no tokony atao fototry ny fampandrosoana. Ny fametrahana politika mazava hatramin'izay no tsy nisy tamin'ny mpitondra ankehitriny fa miaina avy amin'ireo fanampiana avy any ivelany. Anaraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa ny vaovao ny atsika fanatanteraka fitokonana ireo mpivarotra amin'ny petite vitesse tamin'ity androany ity ihany koa fa tsy voafehan'ny mpitondra ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy ohatra amin'izany ny tany Toliara. Rehefa avy eo ary. Maman est là. Maman! Fermez les yeux, j'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar.
isanandro. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centiliters. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariards. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika nanatanteraka fitokonana ireo mpivarotra amin'ny petite vitesse sy androany fitokonana ho fanoherana ny fikasan'ny commune andavany tsenany katona avokoa ireo tsena teny an-toerana. Miramatra. Mbola voavahatra amin'izao ny olana eo amin'ny mpivarotra amin'ny tsenany petite vitesse Analakely sy ny commune Antananarivo renivohitra. Andaniny ny commune mikasa ny andrava ireo tsena efa miorina eny an-toerana ary anangana fotodrafitrasa vaovao. Ankilany tsy eken'ireo mpivarotra ny fandravana ny tsena. Tsy mifanaraka amin'ireo ny fanarahana tany am-pandohana ny zavatra kasain'ny commune atao raha ny fanazavana. Dia rehefa rava zany rehefa vita zany ny tsena dia misy an'izay ilay hoe ohatrany hoe mizara ohatrany karazana appartement zany sa hoe tsy haiko ino filazana izany. Dia misy hoe ty rangera ity izao ny ofany dia ty rangera ity izao ny ofany. Dia nefany raha ny fanazavan'ilay délégué anay tamin'izany nanontany izay dia hoe tsy ohatran'ilay amin'izao tsony zany hoe anay ny tsena dia izay mandodike fa lasa hoe commune no mitantana ny tsena dia ny mandoa abonnement isam-bolana ny mpivarotra dia araka iny tsy ekenay mpivarotra rehetrarehetra satria sady lany vola koa izay nanamboatra nanaovana io tsena io. Ankoatra izay mbola mitohatra ny fitakin'ireo mpivarotra ny amin'ny anesorana ireo délégué ny tsena voalaza fa nanoso ny fifanarahana tamin'ny commune. Laza fa hoe misy délégué zany miteny hoe izay tsy matoko commune tapitapoka teo zareo niova hevitra ndray dia gaga be daholo mpivarotra efa inona nahazo an'ireto délégué reto nohatra miova hevitra daholo sady tonga dia nanilika mpivarotra tonga dia ohatran'ny hoe tsy nirara intsony ny mpivarotra dia ohatran'izay koa président an-tsena koa ohatran'izay manantona président an-tsena izay mba sisoni reto anaran'olona anongana délégué tsy mety manao sini fa arirariran'le président an-tsena ao foana izay. Misy 3 ireo délégué an-tsena amin'ny petite vitesse ary takin'ireo mpivarotra ny fialan'izy ireo. Itoy amin'ny herinandro ny tonona raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny commune sy ny marimaritra iraisana eo amin'ny Irontota.
Nivoaka androany fa 7 martsa 2024 ny larana fa 7 ny Madagascar Matin Hebdo lohateny lehibe amin'izany clé IEM Rajoel retrouve l'Eurofi populaire du Nord izay hita ao amin'ny pejy fahatelo ao amin'ny pejy faefatra sy fahadimy incriminé du 8 mars la ministre Élise Rassoul bannie par le SMM. Un enregistrement sonore blanchi Oussine Arfa mbola hita ao amin'ny pejy faefatra sy fahadimy ihany koa no ahitana izany ao amin'ny pejy fahavalo kosa no ahitana ny lola Lilson René de Roland le leader nationaliste trop craint par le pouvoir HVM ary any amin'ny pejy fahafolo ny resaka momba ny journal de l'économie fandaharana eto amin'ny Cool TV FM iarahana amin'ny Lili Rabiada mpanao gazety mpikirakira ny vaovao ara-toekarena. Nanozatsika ny vaovao dia tsy voafehan'ny mpitondra ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy toy ny tao Toliara mpitarika posy 13 voasampotry ny hémorragie ny maraina teo antony tsy faly izy ireo noho ny tsy fahitana ny tompony antoka tamin'ny famonoana vehivavy iray. Fanadina Any Toliara miseho amin'ny endriny hafa indray ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra amin'izao fotoan'izao ny halatra taova ary ny maso no alain'izy ireo. Raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana nanao hetsika ireo mpitarika posy tsy faly manoloana ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana vokany tsy nianatra ny mpianatra olona 13 voasampotry ny hémorragie. Olona 13 no voasampotry ny polisy aloha ny vokany fifandonany teo amin'ny mpitary posy sy ny polisy ka nanao diabezany atao anatin'ny tanàna rehetrarehetra ka taorian'ny tsy tafidirany zareo tao amin'ny fitsarana zany no mampiakatra ny hahatezeran'izy ireo fa saika nanakorotana nomerana ny bazary nanomboka teo zany andray ndraiky fa ny polisy anaparitaka azy ireo bakao amin'ny bazary be mankany amin'ny lalan'ny sakama bazary sakama mankany amin'inday tsy misy nafidina ny mpampianatra sy ny mpianatra ho androany maraina fandety amin'ny ville kosa dia sambiny fanaresaka ny olona namahaka ny vanany zany hoe tsy miasa ny posy dia tsy naverina mianatra ny ankizy androany arivo. Raha ny fantatra olona misy enina no hita faty efa tsy nisy maso intsony tao anatin'ny volana janoary iray manontolo ka nefatra tamin'ireo mpianatra avokoa. Miantso ny fandraisana andraikitry ny mpitondra ny mponina ny toerana hisoroana ny mety ho fitsaram-bahoaka. Miheno zahay fa ny province abiaby tsy sisy an'izany alana taova-maso zany. Any aminay zao tena malaza be ny fanalana ny taova-maso amintsika miteny zao ka mampandray zahay fa ny fanjakany miteny fa tsy azo asiana ny tsy fitsaram-bahoaka. Zahay aloha tsy ho azon'izany fa raha mahatratsy zahay dia tonga dia hanao fitsaram-bahoaka satria fa marary ny vahoaka rehetrarehetra ao amin'ny fahatany Toliara satria tena miharihary mihitsy zany le fangalana taova-maso amin'izao fotoana izao ka mampandray anareo be mareny nareo fanjakany mba handray andraikitra handray fepetra. Hatreto tsy fantatra mazava ny ao ambadika izao raharaha izao na zany aza efa misy ireo ahina ho nahavita ireo asa ratsy ireo. Araka ny fampitam-baovao hatrany ny fisian'ireo sinoana an-toerana no ahina ho anton'izany tranga izany. Le maso arakaraky fahenoana azy dia amidy eo amin'ny chinois. Sy fantatrinay na atao inona fa tena chinois mihitsy zany ro malaza be aminay mividy an'io maso io. Araka feo mandeha fa nisy olo ny ahiahia tao amin'le mpiarakandro fa hoe 1 miliara zao maso ray. Hatreto tsy mbola voafehin'ny fitondram-panjakana ny resaka fandriam-pahalemana. Ankoatra izay tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mponina ihany koa ny isan'ireo mpitandro ny filaminana mivangongo eto an-drenivohitra ny ankamaroan'izy ireo toy ny Itaomaly nandidina ny Farena Nosy. Eto Madagasikara mpitandro ny filaminana iray no misahana olona 3,000 raha toka mpitandro ny filaminana iray ho an'ny olona 500 no fenitra iraisam-pirenena. Mirongatra ny tranga herisetra ara-pananana mahazo ny vehivavy ankehitriny. Fihetsika maro hita amin'ny andavanandro no voasakajy anatin'izay saingy vitsy no mahafantatra izany tsy fisian'ny lalàna mifehy izany no isan'ny mampahazo vahana azy eto amintsika miantarandriana.
Raika amby folo isanjato ny vehivavy malagasy no hiarany eriseritra ara-pananahana araka ny tarehimarika ofisialy avy amin'ny fikambanana sahala. Mihoatra kosa io io raha ny zava-misy eto amintsika nijerena ho ireo mpanabe. Fietsika maro any anivon'ny fiarahamonina no voasokajy ao anatin'izay saingy vitsy no mandray azo eriseritra. Tafiditra ao anatin'izany ohatra hoe fitantarana blague salé mahatonga anazy hoe harcèlement sexuel satria iny avy eo mitarika any amina action izay hoe fikitikitihana fitombenam-behivavy any amin'ny partie intime zany hoe le tena hoe manembatsembana ny intimité an'ilay vehivavy mihitsy zany dia ankoatr'izay koa le resaka hoe tsy talava tsisy farany io dia indraindray koa ohatra hoe somary impuissante kely any le vehivavy satria ohatra hoe mantany mampiresahan'le lehilahy izy anaty bus ohatra dia tsy mamaly izy dia lehilahy miansista be indraindray ary tena misy hoe lehilahy tena manaraka anazy hatrany an-trano mihitsy ohatra dia izany zavatra izany nefany ohatra hoe amin'ny fiarahamonina no mandeha ho azy ala limite izy tena mahatonga ny vehivavy tsy hanan-kahalalana mihitsy zavatra ohatra hoe fihetsika kely tsisy dikany izany fa rehefa eo ny tsieritreretin'ny fiarahamonina rehefa tonga any amin'ilay resaka fanolanana amin'izay ilay izy samy alerté daholo hoe hodriky fa ahoana. Isan'ny mampirongatra izany ny tsify sy ny lalàna amin'ny fehezava ny eriseritra ara-pananahana eto amintsika. Eo ihany koa ny tsy fahaizan'ny olona manavaka izany. Tena tokony asiana lalàna mahakasika an'izany eto Madagasikara satria marina fa mbola tsisy izany eto. Ny andafy izy efa misy ny harcèlement sexuel au travail ihany no efa misy fa ny ankoatr'izay tsisy. Dia hoe tokony asiana lalàna dia eo koa moa izany misy miteny hoe ny resaka fanabeazana ny tanora amin'izao fotoana mihitsy ny mila amboarina satria ilay izy resaka fanabeazana efa hatrany mety hoe hatrany-bola kely mihitsy. Hatrany amin'ny toe-tsaina no lesika raha ny fanazavana. Ilaina ny fanamafisana ny fanabeazana eny anivon'ny sekoly tsirairay sy eny amin'ny fiarahamonina. Ny ilay izy angamba miainga any amin'ny atao hoe culturantsika hatramin'izay moa izany dia hoe ny vehivavy fanaka malemy na fanaka malemilemy kokoa. Mety misy fahamarinana angamba izany amin'ny lafiny maro samihafa kanefa mety izay fahasamihafana izay no tokony mitarika fifanajana sy fahatserovan-tena ny lehilahy. Ka raha ohatra ny hoe voataiza ny mahatsiaro tena an'izay ny lehilahy, mahatsapa an'izay ny lehilahy dia resy lahatra izay efa misy fiovana be lehibe angamba amin'ny lafin'ny fiarahamonina amin'izay lafiny erisetra izay. Manomboka amin'ny 12 taona no miakatra ny ankizy vavy no maritratra n'izany erisetra izay. Nisy nanomboka ny fiandohan'ity herinandro ity ny fanentanana nataon'ny fikambanana tsy miankina iray teny anivon'ny sekoly samihafa mikasika lohahevitra io. Hetsika izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny vehivavy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nilaza ny vonina andrean'i Kim Jong-un i Donald Trump ny volana May ho avy izao. Ny conseiller national sud-coréenne amin'ny fandriam-pahalemana no nampafantatra izany fandiniana amin'ny France 24. Nanaitra ny Washington iray manontolo ny fanambarana natao omaly mikasika ny fionan'i Kim Jong-un sy Donald Trump ny volana May izao. Ny conseiller national sud-coréen ny Amerika no nanao fanambarana io. Nankasitrahany nandritra izany fotoana izany ny tsindry ataon'i Donald Trump ary nolazainy fa maniry ny iaona amin'ny filoha Amerikana ny tompon'andraikitra voalohany any Pyongyang. Nanaiky izany Donald Trump ary nanome fotoana ho an'ny volana May. Nanamaro ny vaovao io ihany koa ny mpitondra teny ny fitondrana Amerikana ary nilaza fa mbola ho fantarina mazava ny toerana sy ny fotoana marina natanterahana ny fionany. Nanamafy ihany koa izy fa miandry fatratra ny fanalana ny fitaovana nokleary any Korea Avaratra izy ireo. Mitohy ihany ankilan'izay ny fampiarana ny sazy. Anatantara io fionany io izay efa tsy nampozony maro. Efa ho herintaona mahery no nienjana ny tady teo amin'ny rotonta. Tamin'ny taondasa ohatra nilaza ny andatsaka bomba ny Korea Avaratra i Donald Trump ary nanao tsindry tamin'ny firenena mikambana ihany koa izy ny mba hanasaziana ny Pyongyang izay indrindra no nampilefitra ny Kim Jong-un raha ny voalaza ny manam-pahaizana sy ny mpandinika io raharaha io. Niara-ny sazy samihafa avy amin'ny filan-kevitra ny fandriam-pahalemana ny firenena mikambana ihany koa ity farany, na sazy ara-toe-karena na sazy avy amin'ny firenena Amerikana. Herinandro vitsivitsy lasa izay nanampy ny sazy ihany koa i États-Unis. Nambaran'i Donald Trump tamin'izany fa tokony hatsahatra amin'ny fomba rehetra ny fikasany Korea hamodika ny hafa amin'ny alalan'ny bomba mahery vaika. Fantatra ihany koa fa ny fanatanterahana ny lalao olimpika tany Korea Atsimo no isany nanalefaka ny toe-draharaha. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Samy tonga namaly ny anton'ireo mpiasa mpanjakana izay mivondrona ao amin'ny SSM Androany. Teo amin'ny fitsarana nosy izy ireo nanao hetsika fanairana amin'ny fanjakana.
Ny aratsy ny kaliton lafarinina midy eto amintsika tato anatin'ny volana maro izao indreo mpivarotra tamin'ity androany ity tsy mifanaraka itsony ihany koa amin'ny daty voasoratra amin'izany. Ary farany moa dia tsy voafehan'ny mpitondra ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy toy izany moa zavantranga tany Toliara. Ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity hankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tirun fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.